Tantara teo ampatsakana ilay vehivavy Samaritana. Anasako anao ampitiavana indray amin'ity androany ity izany. Dia atolotra hatrany ny fiarabana ary mpiara mitinika amiko izao ten'Andriamanitra izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny hoe tsy hiala amintsika ary ny fiadanany dia ho anao sy ny ankohonanao. Tantara efa mahazatra antsika loatra no diniantsika mandritra ity herinandro ity dia ny tantara fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo Samaritana. Ary izay no diniantsika isan'andro anasananao ampitiavana ka meloha ny anomboantsika an'izany dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao izahay no ny fitiavanao anay ka tafahoana soamatsara indray izahay miaraka amin'izao mpiara-mandinika amiko ny teninao izao. Mamela ny helokay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Irinay Tompo ny fanena masina mba hitaridalana ity fotoana ity ahatonga izany ho fifaliana sy fitahiana ho anay tsirairay avy. Pirakapiran-tananao izao fotoana izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tantara teo ampatsakana ilay vehivavy Samaritana. Manasa anao mba hanokatra amin'ny filazantsarany Jaona toko fahaefatra ka manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Zao no soramandry iry mpanomboana manao hoe ny nankanesan'i Jesosy tany Galilea indray sy ny resaka nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana. Ny zavatra nitranga zany nankany Galilea indray Jesosy. Nahoana no nankany Galilea indray Jesosy? Zavatra nitranga mantsy eo amin'ny andininy voalohany toko fahaefatra ka ny andininy voalohany. Koa amin'izany rehefa fantatry ny Tompo fa ny fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho i Jaona, kanefa tsy Jesosy no nabatisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nankany Galilea indray. Nisy toejara tsy dia tena nafinaritra loatra ny zavatra nitranga teto satria nisy fifandirana teo amin'ny mpianatra Jaona sy tamin'ny jiosy ary natsikahatra an'izany Jesosy. Hitan'ireo fariseo zany fa nanao batisa betsaka noho izay nataon'i Jaona mpanao batisa ny mpianatra Jesosy. Mety hiteraka fifandonana eo amin'ireo mpianatra ireo zany toezavatra izany ary zavatra nitranga tena saro-piaro amin'ny hajan'ny mpampianatra azy ny mpianatra Jaona. Dia zay nahatonga Jesosy mba hisorohana mety ho fifandonana dia niala tao Jodia Jesosy ka nanapa-kevitra ho any Galilea. Tanteraka ny tenin'ny Jaona amin'ity toejavatra ity le hoe fa izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miena. Fa ny mpianatra Jaona tsy natsakatra an'izay toejavatra izay. Dia mba hisorohana mety ho fifandonana tao amin'reto mpianatra reto dia nanapa-kevitra Jesosy fa hiala tao Jodia ary ho any Galilea izy. I Samaria no lalana manitsy indrindra raha toka ho any Galilea no miala ao Jodia. Fa saingy izao tamin'izany fotoana izany dia ho an'ireo jiosy zany dia tsy tia mamaky ny tanànan'ny Samaria io satria tsy tsara fifandraisana loatra mantsy ny jiosy sy ny Samaritana. Fa ho an'i Jesosy kosa nanana iraka tsy maintsy no totosaina tao Samaria Jesosy satria Jesosy no fahazavany izao tontolo izao ka dia tsy maintsy namaky tao Samaria Jesosy. Zay no voalaza eo amin'ny andininy fahaefatra amin'ny toko fahaefatra manao hoe ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy. Lasa Jesosy nanitsy eo amin'ity tanàna zay tsy mafandehana ny jiosy ity satria tsisy fifampirarahana ny tsy fifankazahoana mantsy teo amin'ny Samaritana sy ny jiosy.
teo akaiky ny Sekema fatsakan'i Jakoba ary Sikara izay toerana niavian'ilay vehivavy indray dia indro nipetraka teo anilan'ny fatsakana io Jesosy. Raha toa ka ny mpianatra nandeha nitady sakafo tany an-tsena tamin'izay fotoana izay. Dia jerevantsika ny voalaza eo amin'ny 15. Dia tonga teo amin'ny tanàna anankiray andro Samaria izy, izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba, ary satria sasatra Jesosy tamin'ny naliany, dia nipetraka teo am-patsakana izy rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Andininy 7. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho ho sotroiko. Teo zavatra kely anankiray tsy dia mahazatra loatra no hita eto. Nafanany andro tamin'izay fotoana izay, ary niala sasatra Jesosy. Ary zatra nitranga tsy mba afaka naka rano teo amin'ity fatsakana ity izy, satria tsy mba nanana fanovozana, ary indro tonga raha vehivavy. Eo amin'Andriamanitra tsy misy ny kisendrasendra hoe tonga tampoka raha vehivavy, tsy misy ny kisendrasendra, fa mandeha amin'ny fotoana avokoa ny toe-javatra. Ary dia tsy nisalasala Jesosy nangataka rano tamin'ity vehivavy ity mba ho sotroina. Fantatsika tsara fa nanana olana ara-pifandraisana ny Samaritana sy ny Jiosy. Dia nefa Jesosy teto nangataka ihany tamin'ity vehivavy ity. Vehivavy anankiray izay toa mahagaga ny mieritreritra hoe amin'ity andro ity izy, amin'ity andro atoandro ity raha vehivavy no mandeha matsaka toy ny hoe miafina, ary zay ny zavatra mitranga. Azo heverina fa nanao izay tsy fankahitana tamin'ireo vehivavy namany mba hatsaka izy, na maraina na hariva, ka dia ny atoandro ny fotoana izay mampangatsiatsika indrindra, ka ny heverina fa io ny fotoana mba tsy hahitan'ny olona azy andehanana matsaka. Mafana ny andro, maraina mangatsiatsika, ny hariva mangatsiatsika, zany ny fatsakan'ny vehivavy. Fa izy kosa tamin'ilay andro atoandro iny, tsy tonga ho azy zany toe-javatra zany. Re namana mpiara-midinika amiko, ny toe-javatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika dia tsy tonga ho azy, fa mandeha amin'ny fotoanany avokoa ny zavatra rehetra. Na inona ary antony mety nahatonga an'ity vehivavy Samaritana ity atsaka teo, dia zao ny zavatra mahafinaritra. Ny fifankahitany amin'i Jesosy dia nanova ny fiainany ity vehivavy ity. Ary zay ny zavatra mahafinaritra hoe ny fifankahitantsika amin'i Jesosy amin'ny alalan'izao fahandarana izao, ry mpiaino namako, dia afaka hanova ihany koa ny fiainantsika tsirairay avy. Ary izay toe-javatra izay no isarihako ny sainao sahady amin'ny toe-javatra ny programantsika manaraka, ny inona ny toe-javatra. Raha toka izay ny zavatra nitranga teo amin'ity fitoerana fatsakana ity, ny fanena ilay fahazavana izao tontolo izao, ny fanena ilay tompo ny fiainana sy ity vehivavy Samaritana ity. Androany raha hiatrika ny tontolo andro ianao, dia tiako raha mba hifanena amin'i Jesosy ianao. Ary tadia tsara fa ny fifanenany ilay vehivavy an' Jesosy dia nanova ny fiainany izany, tsy ny fiainany androany ihany, fa ny fiainany amin'ny ho avy manontolo mihitsy. Ary iriko ihany koa mba ho izany koa ny tranga eo amin'ny fiainanao. Dia mifarana indray ny fotoanantsika androany, ka raha hiatrika ny tontolo andro ianao, dia ho tontolo andro hifanenanao amin'i Jesosy indray ny tontolo andronao androanga. Dia andeha faranantsika amin'ny vavaka aloha ny androany amin'ity fotoana ity. Hivavaka isika ary. Andriamanitra rainay, tsaraina izay ny an-danitro, zany tantara miandoha izany no isaorana ianao, satria tantara anankiray izay ahitanay fa ny fifanenana amin'ny Jesosy zanakao dia manova ny fiainanay. Andriamanitro, hiatrika tontolo andro izay androany, aoka mba hifanena aminao zahay. Ka ny fifanenanay aminao androany dia hanova ny tontolo andronay, hanova ny fiainanay,
ary ny toejara zay eo amin'ny lohanay dia aoka atoky izahay fa tsisy kisendrasendra kory fa hifanalaminao ny fotoana rehetra mitahi izao mpiaino izao ianao manino homba azy sy miangonany apetraka ampelantananao ary ny tontolo andronay fa nivavaka tonononay sanga tamin'ny maro Jesosy amen.